Daholo tompoko. Ho antsika mpinamana, ho antsika fianakaviana, ho antsika zanak'ampielezana Tsapandraso Tsinjoarivo a, raha te hamangy tanindrazana ianao a, dia manana tolotra ho anao a i Basy Jesoky Kristy. Ianao koa izay mila hoe miala sasatra dia manana tolotra ho anao. Ny tolotra ho ana Tsapandrano a week-end Tsapandrano. Misy tolotra anankiray koa Milay be Evasion Tsinjoarivo. Amin'ny vidiny a 800 sy 5,000 sy ianala ariary ho an'ny week-end Tsapandrano a, ho an'ny olona iray a, dia raha ho an'ny Tsinjoarivo a, Evasion Tsinjoarivo a, manao week-end any Tsinjoarivo a, tonga dia any amin'ny Rova 207,700 ariary. Aza adonina fa nanomana tolotra fihenam-bidy ho anao izahay raha ohatra hoe olona maromaro ianao a. Raha ohatra hoe olona anankiroa ka ho any Tsapandrano hanao week-end dia 80,000 sy iray hetsy ho an'ny olon-droa. Dia ohatr'izay koa ny olona telo, olona efatra, olona dimy dia misy fihenam-bidy manokana ho an'izany. Dia mitovy amin'izay koa mankany Tsinjoarivo, raha olona roa dia 80,500 sy 2,400 sy iray hetsy ariary. Dia misy tolotra ho an'ny olona telo, olona efatra, olona anankidimy. Dia miandry anao ny fialan-tsasatra any Tsapandrano sy Tsinjoarivo. Mety manontany izao ianao hoe inona no atao any Tsinjoarivo, inona no atao any Tsapandrano? Tsinjoarivo misy ny Rova, misy ny Chute Ambavaloza, Chute Andriamamovoka. Ao Tsapandrano misy tsena afaka tsidihanao izany famadihana rehefa volana juin sy septambra. Dia toy izany koa hira gasy dia afaka milalao baolina, afaka manao sport manao baskety, foot eo amin'ny masera. Dia toy izany koa afaka misy ony ve sy akeniheny. Dia misy kayaka afaka lalaovinao dia afaka mandeha bisikileta ihany koa, afaka manao randonnée manentsanentsana kely daholo. Be dia be ny zavatra atao any fa tongava. Miandry anao ny auberge Tsapandrano, week-end Tsapandrano, Evasion Tsinjoarivo. Basy Jesoky Kristy sara.